Sekolim-panjakana na EPP sy CG Voalava nosoloana fanitso ny tafo ary mbola miandry dabli kosa ny mpianatra ao anatin'ny zapy Voalava sisy koa farafangana misy an'ity sekolim-panjakana ity. Mety ateny tafo rehefa avy ny orana ka izany indrindra ny antony nanoloana azy hoy ireo avy any antoerana raha nampita ny vaovao mikasika an'ity sekolim-panjakana ity. Andriamatoa solombavambahoaka Mahavitara Silvestre mody any gadina any Vangaindrano androany izay toerana na voafidy azy solombavambahoaka. Marina mofa nidoboka amponja ny tenany melohan'ny fifitenana solombavambahoaka farany teo lany ihany anefa izy na dia tsy nanao fampelezan-kevitra aza. Niaradia tamin'ny any antoerana moa ny filohan'ny anterimeram-pirenena sy teny Randriana Soloniaiko sy ireo ministra maromaro. Ny androany ihany koa moa dia vita ny fametrahana samboadiny solombavambahoaka Mahavitara Silvestre. Vita ny fametrahana samboadiny solombavambahoaka Mahavitara Silvestre izay voafidy ta Vangaindrano sy ny ramatoa vadiny Laurentsia Ravelonarivo izay ben'ny tanàna ao antoerana ihany. Nandritra ny fametrahana samboady any Andriamatoa solombavambahoaka Mahavitara Silvestre moa dia tonga tany antoerana ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa sy ny filohan'ny anterimeram-pirenena izay efa voalaza teo Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko. Fa ramatoa hajaina ben'ny tanàna ny Antananarivo kosa dia miverina miasa ny tenako hoe Harilala Ramanantsoa. De laza moa ny ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ramatoa Harilala Ramanantsoa fa miverina miasa ankahalalahana tanteraka ary manome toky ny mponina Antananarivo fa handamina sy hanadio. Mikasika ny fanadihadiana izay natao azy kosa dia nambarany fa nilamina ary feno fanajana tanteraka tsy nisy teritery fananao ny asan'ny fitsarana. Fa Andriamatoa Ratovimanarivo kosa dia nifona tamin'ny malagasy sy ny fanjakana efa nivoaka androany maraina moa i Ratovimanarivo ilay filohan'ny sendikany mpiasa ny Jirama. Nifona tamin'ny malagasy sy ny fanjakana izy tamin'ny tranga fanapahanjiro niseho izay niteraka savorivory sy niraisina fiantsina ady amin'ny fanjakana sanatria nefa izany hoy izy. Voalaza fa nivoaka anio ihany koa ny olona roa izay voasambotra niaraka taminy ary no hamafisiny fa hitohiny tolona fa hiova kosa ny endriny hoy hafatra izay nambarany Andriamatoa Ratovimanarivo. Ndeha mo arantsika kely ny horonan-tsary fofo izay misy any Andriamatoa Ratovimanarivo ilay filohan'ny sendikany mpiasa ny Jirama. Dia hitonganay alohany teny fialatsiny sy fifonana zany amin'ny vahoaka malagasy sy ny fitondram-panjakana. Fa tsy tena nanana an'izay hevitra zay loatra izay na hoe hiantso na no incitation zany hiantso ny vahoaka dia amin'ny fanjakana sanatria. Andriamatoa Generaly Lilison ilay ministry ny fanajarena ny tany kosa dia nilazany hoe hamoraina ny fangatahana tany-panjakana. Hamoraina ny fangatahana ny tany-panjakana ary atao amin'ny vidiny mora mba ahafahany rehetra misitraka hoy ny ministry ny fanajarena ny tany Andriamatoa Generaly Lilison René de Roland. Anatiny fanavoazana ny sehatry ny fananan-tany resina antanana maimaimpona ny boky rovitra ary tsy handeferana ny kolokolo amin'ny endriny rehetra anatin'izany sehatra izany hoy hatrany ny nambarany nandritra ny fitsirihana teny amin'ny sampandrarahany fananan-tany. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity fa ny hamaramparanansika azy moa dia ity namana hitantsika amin'ny sary ity. Hoana zay mbola tsy mahafantatra moa dia izy no Andriamatoa José Rakotobe na Jostaik no ahafantarany maro azy. Izy moa dia ampisehatra ao anatin'ny fanaovana klipy sy ireo rehetra mikasika ny sary mihetsika dia voafehiny avokoa. Anisan'ny tena mampiavaka azy moa dia ny fahaizana mampiteny sary ary ny fandrindrana izany scenario izany dia tena voafehiny zato isanjato. Izy moa dia afaka manao film, afaka manao klipy ary afaka manao ireo rehetra izay mikasika ny horonan-tsary. Raha mangitaheta te hiara-iasa aminy moa ianao dia afaka manoratra aminy mivantana ao anatin'ny Facebook. Ny anarany moa dia José Rakotobe. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy halavena resaka hamitra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.